Fikambanana fiezama makalaza ny fafitopolo taonany ny herin'ny fitazana ny herin'ny zatovy malagasy zay nampianatra sy nitaizana nabe nanokolo ny lafi ny ara-panatanjahantena teto Madagasikara fitopolo taona lasa no nijoroany izany fikambanana izany akalazaina amin'ny fomba manetriketrika ary izany fafitopolo taona izany ny eo tamin'ny mpanao gazety ny mpikambana mpitantana izany fikambanana fiezama izany nampafantatra misy kokoa ny izay hetsika ho tanterahana izay. Feno fitopolo taona amin'ity taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity ny fitazana ny herin'ny zatovy malagasy na ny fiezama mitondra fanazavana ny antom-pijoroany izany fikambanana izany ny filoha-mpitantana Andriamatoa Rakotobe sy Lofimampianina. Ny fiezama dia manerana Madagasikara ary tsy manavaka na ara-pinoana na ara-piaviana fa dia mitaiza ny zatovy malagasy amin'izao fotoan'izao raha tena marina dia pépinière ny tao amin'ny fiezama hatramin'izay ka hatramin'izao tonga eo tsy milalana lehibe ny fiezama amin'izao fotoan'izao dia ny fahafitopolo taonany ary raha tamin'izany fotoan'izany fanomboany dia nanomboka tamin'ny football fotsiny fiezama dia amin'izao fotoan'izao fiezama dia manana mpikambana manana sampana eo amin'ny mahery ny 7 ary sampana culturel, sportif et culturel satria ao amin'ny sport ny fiezama. Maro ny lalana ny diavy natao anatin'izay fitopolo taona izay matoa mbola mijoro ny fikambanana ankehitriny hoy Andriamatoa Josefa mpandrindra akapobean'ny fiezama. Mitohy ary atsaraina aza ny lasa fiezama rehetrarehetra ireo taranja 770 reo dia ny akamarolo dia ara-marsio fa mazay ngamba ny tena malaza azy tena reo ara-marsio rehetrarehetra mbola tsy fahita eto Madagasikara ara dia ataon'ny fiezama amin'izao fotoan'izao dia ampiroborobo sy anitatra andreo manerana ny Madagasikara zany ny tena tanjona ary rehefa mba tena matanjaka ny fiezama dia andray anjara foana satria fa nandray anjara tamindreo lalao iraisam-pirenena Jeux FICEP any Europe zay efa nandraisantsika anjara indroa tamin'ny 2003 sy tamin'ny 2007 any Europe izy ireo no atao dia fandraisana anjara amin'ireny ny tena tanjona ambony indrindra zany akoatra ny famolavolana fanohizana ny famolavolana ny tanora eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena. Arak'izany dia tsy avelan'ny fikambanana an-tany fotsiny izany taonjobily izany fa dia homariana amin'ny fomba manetriketrika amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa. Zavatra efatra ngezabe zany no nieritretin'ny komity manoana mamolavola mikarakara ny fafitopolo taona ny fiezama. Zany hoe ny voalohany dia ny levée de fonds zany izay rahana mifaly amin'ny fanaovana déjeuner dansant zany amin'ny espace Janine fahatelon'ny volana juin ho avy zao andro alahady izy io. Mariana io zany fa misy ny transport izay tsy andoavam-bola transport gratuit ho an'ireo izay tsy manana fitaterana zany na andeha hamonjy ny fety izay koa ny fodina izay nieritretina ho amin'ny 5 sasany mba ilany indrindra misy ihany koa zany reo bus ireo aratsitra ny olona eny amin'ny toerana sy ny dalana azy rehetrarehetra avy. Ny hetsika faharoa koa dia misy journée récréative izay nieritretina fa ny daty aloha mbola tsy azo satria ny toerana nieritretina tsy ho lavitry ny Antananarivo nefany efa somary teritery daholo izy eo mpamolavolana an'izay zany izay iarahan'ny discipline sy ny daholo be zany miara-mifety eto. Marihina moa fa 44 discipline no mikambana ao anatin'ny fiezama ahitana ny amin'ny lafiny culturel, cultural sy ny sport zany ao anatin'izay. Misy koa zany ny festival des arts martiaux et de la culture izay mikarakaraina ao amin'ny palais des sports ny fahafolo ny volana août 2018 zao. Zany hoe isy filatrona zany ho an'ny mpikambana rehetrarehetra le 44 discipline ao anatin'io ao anatin'izany dia misy ny démonstration ho atao mandritra izy io andrasoma izy io. Zay moa zany ny daty nazonany toerana ao amin'ny palais des sports. Dia ao anatin'ny letsika ihany koa dia nolazaina ny discipline izay afaka manao ny tournoi ny 70e zany
anao compétition na tournoi ka 29 sy ny 30 septembre no anaovana ny famaranana ny fanomezana ny trophée dia eo ihany koa zany ny fanomezana médaille sy ny certificat de participation zany ho an'ny rehetrarehetra zay tokony amenandreo zany sazandreo. Marihana fa io 29 sy 30 septembre io dia iarahana amin'zareo vahiny any velany mpanohana ny FISEP mpanohana ny FIEZAMA dia ny FISEP sy ny FSCF iarahana zany amin'io sady famaranana ny hetsiky ny 17 taona.